Toy ihany koa ny fampiofanana ataon'ny ministera ny tontolo iainana ny ekôlôjia ary ny AL amin'ny alalan'ilay antsointsika hoe OLEP na ny organe de lutte contre l'événement de pollution marine par les hydrocarbures. Ny tanànan'ny Diana indray no nahazo ny anjara tao anatin'izay fampiofanana izay. Sokajin'olona maro no mahazo fiofanana amin'ny ady amin'ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina nampanaovin'ny OLEP avy amin'ny ministera ny tontolo iainana 500 kilometatra tora-drony velaran'ny nosy be sady faritra manintona mpizahatany ny be hazan-drano ka mendrika harovana. Nojerena akaiky ny atomety ny ahatonga ny loza, ny fomba hisoroana azy ary ireo lalàna iraisam-pirenena mifehy izany. Ny fiofanana zany dia maro fa mandisa tony izy io fa tamin'ity indray mitonty zany misy fifanarahana iraisam-pirenena zany izay any amin'ny assemblée izy amin'ny fotoana izao io dia fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny solika efa voadio zany le solika mampandeha n'ilay sambo zany. Teo mantsika tsy nanana cadre juridique mihitsy zany ny asana satria momba n'ilay pétrolier foana na mitatitra solika tsy voadio foana no convention niasana teo kanefa rehefa natao zany ny atotanisana saranisa teto Madagasikara dia hita fa ireo sambo zay renika manodidiny aty amin'ny morontsiraka zany dia saika solika mpitatitra entana dia rehefa vaky ny solika reny zany dia rehefa vaky ny sambo reny dia miparitaka ny solika zany dia io no tena mahavoatsika ka manomboka izao zany tsika dia mba manana an'izay sehatra azahoana miady amin'ny zay tompon'ny sambo dia mety azahoana onitra ho an'ny olona izay hiaram-boina amin'ny fahaverezan'izany solika mampandeha sambo zany. Natao teny amin'ny CNRO tao nosy be ny fanetsehana ireo fitaovana toy ny barrage écrème, bac de décantation ka nanaovana ny dérive des nappes. Ny tanjona tao anatin'ny fiofanana dia ny hafehezana amin'ny fahaverezan-tsolika an-dranomasina ary hiarovana ny tontolo iainana.